Ary tsy vitan'ny kristianina izay ny tena mazava-dehibe ity depite ity dia tsy manavaka ara-pinoana ary tsy manavaka ara-piaviana ihany koa. Na baka antimotimo na baka avarabaratra dia ray ihany amin'ity depiteny Diego ity. Nisy ny famintinana ny hetsika izay nataony Vipanina tamin'ny herinandro lasa iny tao amin'ny fokon-tany maromaro tao Antsiranana. Raha vao miresaka izany Vipanina izany moa dia mazava ho azy fa zany ny depiteny Diego zany. Ndeha ary hidirantsika sy hojerentsika ny famintinana izany hetsika izay nataon'izy ireo zany fa abone aloha ny chaîne-natsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Zany depiteny Diego zany dia tsy misy tsy mahafantatra raha maneran'ny Madagasikara satria anisan'ny tena vehivavy manana ny lazany ary tena nametraka tantara izay nahafantaran'ny Madagasikara ray manontolo azy raha izany depiteny Diego izany. Koa tsy mahagaga ary rariny loatra raha toa ka hiresaka mikasika azy isika ankehitriny satria izy moa dia nanao ny fanambarana ny mikasiky ny siady sy ny hetsika rehetra izay nataony. Ka hoy izy hoe 30 taona no tsy nisy birony fokon-tany tao amin'ny tany Ambanoro ka lasa miasa amin'ny trano fonenany ny filohampokotany sy ny lefiny ary anisany miteraka olana amin'ny fanatanterahana asa izany zavatra izany. Nanao fangatahana tamin'ny depiteny Diego ny lehibe ny fokon-tany araka ny soratra izay napetrany moa dia nampanantenana ny tenany tamin'izany fa hanamboatra birony fokon-tany manara-penitra vaovao ary tamin'ny alalan'ny teti-bola siady no nanaovany fotodrafitrasa. Mazava ho azy fa vita izany zavatra nampanantenana izany ary tena ny tanany teny nomeny izy raha ity soratra izay napetrany ity no asiandinika sy asiana famakifakana. Tsara ihany moa ny mampiatsiahy ny tantara ary tsara ihany koa moa ny mampahafantatra ny zavatra efa nisy izay mitady ho adinon'olona. Eny misy tsy manadino aza izany fa tsara foana ny mampahafantatra ho an'izay te hanadino sy ho an'izay tsy mahafantatra. Araka ny fampitsiahivana izay nataony depiteny Diego moa ny hoe 20 taona nazahoana fokon-tany ny tao Ambalakazaha fa saingy tsy manana bureau hiasana ihany koa ny filohampokotany sy ny lefiny ao an-toerana. Nitaraina taminy ny filohampokotany ka amin'ny mahasolombavambahoaka ny tenany dia niezaka hatrany amin'ny famahanany olana araka izay tandrifiny tenany. Nampanantena ny tenako tamin'izany fotoana izany raha ny soratra izay napetrany ka izao vitantsika ny birao vaovao manara-penitra nataontsika tamin'ny alalan'ny teti-bola siady. Tantara tsy azo kosehina izao ary mametraka zavatra mahagitra isika izay mamaha olana amin'ny fokon-tany. Mazava loatra raha araka ity soratra ity fa vita ny zavatra izay nampanantenainy ary vita ny asa izay natao dia tsy maintsy nitokanana izany zavatra izany ary tsy maintsy nampahafantarina ny be sy ny maro ihany koa. Ary ny tenany raha tia moa dia anisany nilaza an'izany fa hoe tamin'ny hafaliana tokoa no nandraisan'ny vahoaka izany depiteny Diego izany nandritra ny fitokanana ny birony fokon-tany vaovao roa izay nataony izy ireo. Koa dia ankasitrahana izy amin'izany ary ny tsara mendrika ho ankasitrahana, ny olona manao tsara ihany koa dia mendrika ho deraina. Ankasitrahana tokoa ianao ry depiteny Diego satria ny tanany teny nomena ary nanatanteraka ny toko izay nampanantenaina. Merci ankasitrahana eram-po eran-tsaina. Zany ny depiteny Diego zany. Rehefa mampanantena dia tsy maintsy tanterahana ary rehefa manome toky dia tsy maintsy atao amin'ny ezaka rehetra mba tsy hampanantena pôkaty ary mba tsy hamandalitra ihany koa. Tsy vitan'izay ihany koa moa ny soratra izay napetraka ny depiteny Diego fa mbola nisy ny hoe natolotra fokon'olona tao Tanambasaingy koa ny toeram-pivohana na hoe bloc sanitaire izay fangatahana nataony vahoaka taminy nandritra ny fotoana nanaterana labasy tamin'izany fotoana izany. Ary nitsipihiny ihany koa moa ny hoe zavatra mahagitra no apetraka atsika ary afaka mampiasa toeram-pivohana ity ny olona rehetra. Ary teo ihany koa moa ny nanambarany fa hoe tsara raha mazava ary ny zavatra mazava dia tsy ananana ahiahy nohon' zany tsy tiako miahiahy ianareo rehetra aty a Diego fa ampahafantariko anareo ny tena zavatra marina. Marina fa mbola tamin'ny alalan'ny teti-bola siady no nanaovantsika ny bloc sanitaire tao amin'ny fokon-tany Tanambasaingy ity. Tsy sambany fotodrafitrasa nataontsika ireo fa efa birony fokon-tany vaovao fa 7 izay nataontsika miaraka amin'ny bloc sanitaire ity.
Tena manao tokoa ilay depiteny Diego, tian'olona izany mazava ho azy ary tsy misy olona mankahala ny zavatra tsara indrindra olona mametraka zavatra mahagitra toa azy. Tsy vitan'izany fa misy zavatra anankiray izay tena lehibe nolazainy depiteny Diego ary zavatra izay tena mandona ny fo ary matehotia mahatalanjona ary tena mendry mpiderana ho azy ity zavatra nolazainy noho ny farany ity. Tsy inona moa izany zavatra nolazainy izany fa ny hoe amin'ny maha kristianina ny tenako dia tsy sasatra ihany koa mamaly ny fangatahana izay ataon'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Wow, direnan'i Jesosy fakay depiteny Diego ity tena kristianina rariny be izy raha toa ka hanampy ny vahoaka, hanampy ny mpiarabelona ary indrindra ny tena teboka maventy ny hoe mamaly ny fangatahany ireo ray aman-dreny ara-panahy. Tsara manana izany mpitondra kristianina izany ary indrindra moa tena tsara manana ny solombavam-bahoaka izay kristianina iringiriny. Inona moa ny mahatsara ny solombavam-bahoaka izay kristianina sy ray aman-dreny ao amin'ny tanàna kristianina izany koa satria omeko anareo avy hatrany ny valiny sy ny hasarobidiny izany ray aman-dreny kristianina izany. Ny tena zava-dehibe amin'ireny olona kristianina ireny dia ny matahotra an'Andriamanitra ary indrindra tsy mahasahy manao ratsy ho an'ny mpiarabelona aminy, ho an'ny mpiray tanindrazana aminy satria ny Andriamanitra ao an-tampoloha no tena atahorany. Ary ireny olona kristianina reny ihany koa dia tsy mitsaratsara olona fahatany satria aza mitsara mba tsy ho tsaraina ary ny tena zava-dehibe ihany koa ireny kristianina ireny dia mampanjaka ny atao hoe fitiavana satria ny fitiavana hono no lehibe indrindra. Zany ny depiteny Diego izany fa tena kristianina tokoa. Tsiron-dresaka moa ireny sy ny fanitarana kely fotsiny fa ndeha ho jerentsika inona moa izany fangatahana izay nataony ireo ray aman-dreny ara-panahy ireo ka novaliany depiteny Diego. Rehefa miresaka izany ara-panahy amin'ny maha kristianina izany moa dia ny fiangonana no tsy latsa-danja amin'izany ary tena fiangonana tokoa ny zavatra resahana eto. Noho izany dia nanolotra pentira 24 i depiteny Diego ho an'ny fiangonana FLM. Ny fiangonana FLM izay resahany depite eto moa dia any Mahatsara ary tamin'ny alahady lasa teo ireo izy ireo nanome izany pentira izany. Ny pentira moa dia handokana ny fiangonana FLM any Mahatsara, noho izany dia ankasitrahana foana izany depiteny Diego izany. Mankasitraka depiteny Diego ary Jesosy Kristy ane hitantananao satria ny soa atao hony levenam-bola fa ny ratsy atao kosa loza miantona ary soa ity zavatra nataonao ity ary izaho ihany koa dia mino marimarina kokoa fa tsy misy ratsy izay nataonao, enina nisy aza izany ratsy nataonao izany fa havelan'i Jesosy ianao satria kristianina. Ary tsy vitan'ny kristianina izay ny tena mazava-dehibe ity depite ity dia tsy manavaka ara-pinoana ary tsy manavaka ara-piaviana ihany koa. Na baka antimotimo na baka avarabaratra dia ray ihany amin'ity depiteny Diego ity. Zay moa ny amin'iny ry tompoko vavy sy tompoko lahy satria tsara foana ny mampahafantatra ny zavatra mandalo sy ny zavatra nisy teto Madagasikara, indrindra moa ny mikasika an'izany depiteny Diego izany. Tena tsara amintsika rehetra ny mahafantatra an'izay zava-drehetra izay. Apetraka tsika hatremo ny resaka mikasika any depiteny Diego fa mbola ho tohizantsika amin'ny manaraka. Hametra beloma aho, tsy atao lava ny resaka, hody aho saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Bye bye, gaby oye, tsao tsao.